mivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra satria nanendry ny lalanay ka nahatonga anay eto amin'ity fiaraha-mivavaka maraina ity indray. Isaoranay ianao Andriamanitra fa nanendry ny Jesosy Kristy araka ny fikasanao mba hamonjy anay. Izy ilay teny tonga nofo, izy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, izy ilay nitsangana tamin'ny maty sy niakatra ho any an-danitra, petraka eo ankavanan'Andriamanitra ray, mifona ho anay. Raisy Tompo ny fiakekelokay, ary ataovy manan-kery aminay indray ny hery ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, atsangano olom-baovao izahay, feno fanantenam-pamonjena amin'ny alalan'ny teninao. Raha hovakiana ary ny soratra masina mirakitra ny teninao indrindra, dia miasa amin'ny fanainao masina ianao, ahatakarana indray ny tianao ambara. Anao ny teny Tompo, omeo anay ho fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Efesianina 2:1-7 hatramin'ny 4:12. Efesianina 2:1-7 hatramin'ny 4:12. Anaraka ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy isika. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahatsoantsika araka ny hareny ny fahasoavany, izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra, rehefa nampahafantariny zava-miafina any amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany, ahatanterahany fitondrana tao mandra-pahatapitry ny andro voatendry, anangonany ny zavatra rehetra ho ray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany dia ho ao aminy. Ao aminy koa anaovana antsika olovany, rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasan'izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahan'ny fony, mba ho fiderana ny voninahiny izahay, izay manantena ny Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo rehefa harenareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nisiana tombo-kase amin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany, ho fiderana ny voninahiny. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hatramin'ny alahady tao dia miverina fandroana izany farafahakeliny malonantsika ity perikopa ity. Efesianina 2:1-7 hatramin'ny 4:12. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Raha anontany olona akaiky anao indrindra ianao manao hoe inona ny fikasanao androany, na inona ny fiatretanao no avinao, manahoana ny fiatretanao, ny rahampitso sy ny rafaka pitso, inona re no avaliny? Raha nontany olo izany io vadinao akaikinao io. Mieritreritra ela ve sa mahita avaly avy hatrany? Indrindray ny sasany ny ataony rehefa avy eo ary mbola tsy fantany, mbola tsy haiko mihitsy saosy dia ho ataoko. Fa izao soratra masina izao ry havana, raha ompana amin'ny lohahevitra hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra, dia afahantsika mamaly izany fanontaniana izany araka ny tenin'Andriamanitra. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra ka manome fiainana voaomana ho anao. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra ka manome fiainana vaovao ho anao. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra ka manome fiainana mandrakizay ho anao. Vahoomana araka ny teny fikasan'Andriamanitra ny fiainantsika, vaovao araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainantsika, ary mandrakizay araka ny filaza ny tenin'Andriamanitra no anjarantsika. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra, manome fiainana voaomana izy. Andiny ny 12 sy 12 avy hatrany no iarahantsika mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo.
ao amin'ny koa no nanaovanantsika olovany rehefa notendrena raha teo isika araka ny fikasany izay maefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrany fony mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantena any Kristy raha teo. Matetika isika dia very-hevitra tokoa no hoe ahoana ary ny amin'ny rehefa avy eo mba ho vita ihany ve ty raha ty ho moramora ve ny atrehana an'izao zavatra karakarain'izao ataoko ahoana indray ny hamita an'ity asy ty dia ahoana indray ary izao ny aonana amin'ilay mpampianatra sy ny sisa sy ny sisa feno fanontanianany amin'ny rehefa avy eo maika hamono draha-pitso sy ny amin'ny volana martsy ny amin'ny taona ho avy sy ny manaraka rehetra ao an-tsaintsika ao fa misy koa tsy mieritreritra n'izany velively ampy ho azy rehefa velona izy aloha izao dia rehefa avy eo mahita izy fa ity soratra masina ity ry havana dia ahitantsika ny hoe tena manome fiainana voahomana Andriamanitra no tendreny raha teo araka ny fikasany lay maefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony tsy misy kisendrasendra na tampotampoka ny fiainantsika ary izany dia fomba n'Andriamanitra mihitsy mampiomana izy manomana izy fa tsy manapitapoka antsika izy efa ela izy ny nampiomana mbola tsy teraka akory ianao efa mipetraka ao amin'ny soratra masina ny hoe fahafatesana ny tampony ota mbola tsy teraka akory zasy ianao no efa mipetraka ao amin'ny soratra masina izany atao hoe fiainana mandrakizay manomana ny tompo fa indraindray sika tsy mandray izay teny fanomanana omen'Andriamanitra indraindray avelantsika ity andininy ity hoe efa tena voatendry araka ny fikasan'ilay maefa ny zavatra rehetra araka ny sitrapon'ny fiainantsika ka raha mifanehatra amin'ny zavatra sarotra manahirantsaina isika dia betsaka ny fanontaniana izay ataontsika raha tody zavatra manahirana isika dia mieritreritra lalina nefa tsy mahita izay vahaolana efa voatendry araka ny sitrapon'ilay maefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony ny fiainantsika ny fandraisana ny ten'Andriamanitra ry havana no mampino antsika any Kristy lay mandahatra ny fiainantsika lay efa manomana antsika araka ny teniny ary izany no mirakitra ny fiainam-pamonjena manome fiomanana ho antsika ny amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra ary tena omaniny mihitsy isika araka ny fikasany mba olom-boavonjy nomany olom-boavonjy isika sisany tsy hiomana isika sisany no tsy heritreritra n'izany fa manomana n'izany efa hatramin'ny ela ho antsika sy izao tontolo izao Andriamanitra. Ny faharoa mamonjy ny tenin'Andriamanitra ka manome fiainana vaovao. Eo amin'ny andininy 7:20 ry havana dia izao ny soratra masina. Ao amin'ny koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo eny ao amin'ny koa ianareo rehefa nino no nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Mbola miverina eo no hoe araka ny teny fikasana. Rehefa renareo ny tenin'Andriamanitra rehefa nino ianareo dia nisiana tombo-kase araka ny teny fikasana. Vokatry ny tenin'Andriamanitra izay norenesina niteraka finoana ho amin'ny famonjena dia nasiana tombo-kase ny fanahy masina isika. No hoe tombo-kase ny fanahy masina dia voalohany manamarika fa manatompo sy isiana tombo-kase. Tombo-kase ny fanahy masina ny tompo Andriamanitra no efa tompontsika. Tsy tompo ny tenantsika intsony isika fa Andriamanitra no tompo ny tenantsika. Ao amin'ny Korintiana 1:9-20 dia misy teny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo
koa mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ny olona vita tompoka sy amin'ny fanahy masina dia tsy tompo ny tenany intsony. Olom-bo vidin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana izany olona izany. Rehefa renareo ny tenan'Andriamanitra ka nino ianareo dia nisiana tompoka sy ny fanahy masina. Ny maha-olon'Andriamanitra antsika, maha-olom-bo vidin'Andriamanitra antsika dia mitarika antsika olom-baovao. Dia fantatry ny maro amintsika ny soratra masina manao hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Nisiana tompoka sy ny fanahy masina isika, manambara izany fa ny tompo isika, efa lasa ny zavatra taloha, olom-baovao isika. Ny fisian'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika manamarika ny mahan'Andriamanitra antsika dia mametraka antsika olom-baovao. Tsy Satana intsony no tompo itsika fa ilay Andriamanitra. Tsy ny fahotana intsony no mahaseritserin'ny antsika fa ny fanompoana an'Andriamanitra, ary tsy izay mety ho fahakiviana intsony no mamatotra antsika fa manjary fanantenana. Izany ilay olom-baovao an'ny tompo mihevitra ny asan'Andriamanitra ary miala amin'izay mety ho fahakiviana tonga amin'ny fanantenana miombona amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Mamonjy ny tenin'Andriamanitra ho an'izay mino ka nandray dia mahazo ny tompoka sy ny fanahy masina, tonga manana fiainana vaovao. Raha tsapanao fa mbola ao anatin'ny fiainana taloha ianao, toetra taloha, dia mafiso ny famakiana ny soratra masina, ny fianarana sy fiainana ny soratra masina. Hambarao koa fa olom-baovao ianao amin'ny fiainanao. Tenin'Andriamanitra dia mamonjy ka manome fiainana mandrakizay. Eo amin'ny 4:4, izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany, ho fiderana ny voninahiny. Santatry ny lova ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany, ho amin'ny fiderana ny voninahiny. Raha fitiny io 4:4 io dia milaza ny amin'ny fiainana mandrakizay omen'Andriamanitra an'izay nandreny teniny nasiany tompoka sy ny fanahy masina. Santatra ny fanahy masina, santatry ny lova omen'Andriamanitra. Ry havana malala, isy olona tena mety hoe la niantoka amin'ny fiainany ho aiza tsony. Misy olona tena mieritreritra hoe raha ovinary no tapitra ity fiainako ity. Misy koa tsy mieritreritra ny lavitrezaka mihitsy eo amin'ny fiainany fa ny atomotrezaka ihany, aka amin'ny fiteny hoe ho an'Androany, tadiavin'Androany. Dia inona ny zava isy Androany? Aonandray ny raha hariva, hatreo ihany, fa tsy lasa lavitra. Raha lasa lavitra dia ny fahanterany tsinjoviny, karakaraina daholo, apetrapetraka daholo ny fananana rehetra. Mbola foy izany ry havana. Ny fiainana mandrakizay araka ny tenin'Andriamanitra no fahatanterahany famonjeny. Manana ny santatra izany sika amin'ny alalan'ny fanahy masina, fa tanteraka izany ary tonga fiderana sy voninahitra ho an'Andriamanitra ny fiainantsika. Ry havana malala, indray dia fohy tokoa ny fisainantsika. Tena tsy mieritreritra zavatra lavitra. Maika moa no mandrakizay dia tsy ao anatin'ny eritreritra ny maro izany. Fa ity soratra masina ity dia mametraka antsika mamonjy ny tenin'Andriamanitra, manome antsika fiainana mandrakizay. Esory ny tahotra ny hoavy, raisy ny tenin'Andriamanitra hanome anao fieritreretana ny mandrakizay, hanome anao ny fiainana mandrakizay. Io ilay tenin'ny Petera hoe ankany aniza moa izahay, ao aminao misy ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, efa nataonao tena hanoritra ny hoavinao ve ny tenin'Andriamanitra, fa manana fikasana masina, fanendrena masina ny hoavinao Andriamanitra ary ao amin'ny teniny izany. Manome fiainana voaomana ny tenin'Andriamanitra.
mbola misy zavatra mialoalo amin'ny fiainanao taloha ve amin'ny fiainanao pino ankehitriny visondray ny fahamasinana amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ary farantsoanao ihany fa ivery ireo olona mbola misalasala ny amin'ny mandrakizay dia ambarao aminy fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao Andriamanitra no ny teninao. Milaza fa efa voa manaraka ny fikazanao sy ny sitraponao ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny teninao manome anay fiainana vaovao, vao izy tomboka se amin'ny fanahy masina tokoa izahay. Misaotra ny amin'ny teninao manome anay antoka ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia angina no navavaka am-po izahay, ametrahanay fitokisana feno aminao ny amin'ny fiainanay anio ny rahampitso ary indrindra ny mandrakizay. Mianoho ny tsirairay ianao Andriamanitra. Tompo azavelanao ametraka fitokisana amin'izao tontolo izao miovaova izahay amin'ny asa mandraharainay mety mivadibadika. Azavelanao ifikitra amin'ny fiainana lasa feno fahotana izahay, fa avaozy isan'andro amin'ny alalan'ny teninao manadio anay ary manavao anay ny fiainanay. Eny azavelanao variana fotsiny ny amin'izay androany sy ny vetivety rahampitso ravaka pitso izahay, fa ataovy mieritreritra lavitra dia ny mandrakizay ao aminao. Indreo tompo ny fandaharam-potoananay efa nalahatray teo aminao zany, mety mbola tsy fantatray tokoa aza izay ataonay rehefa aveo, atoroy anay ny lalanay. Dia mametraka ny fahasalamanay eo aminao, ny ankonanay vady aman-janaka naizanaiza misy azy ireny amin'izao ora sy fotoana izao, tsy njovy izy ireny ry tompo. Ny ray tapo aminay, ny ray aman-dreninay, azavelanao handeha araka ny sitrapony, fatario amin'ny lalany fahamarinanao noho ny anaranao. Dia jereo indrindra tompo ny firenenay, ianao no hanome fahendrena, ianao no hanome toky ny vahoaka malagasy, ary ianao koa mbola ametraka ny fanainao masy eto amin'ity firenena ity, ahafantarana fa firenenao izahay. Apetraka eo ampelantananao ny fiangonanao amin'ny ezaka fanompoana samihafa tanterahan'ireo kristianina isan-tsokajiny any amin'ny isam-pitandremanany naizanaiza manerana izao tontolo izao. Apetraka eo ampelantananao koa fikelezanay ny kristianina tsirairay hijoro ho vavolombelonao, hahatonga azy ireny ho fanasana sy fahazavana amin'izay ataony anivelan'ny fiangonana, na ny asa aman-draharaana, na ny fianarana, na ny fikarakarana tokantrano sy ny dia samihafa tsy maintsy alehany. Tompo amin'ireny dia toano ny zanakao Andriamanitra, mba tena hizara ny fahasoavanao, ho fampanantenana ny mandrakizay avy aminao izay rehetra ataony. Dia mino izahay tompo fa enonao izany vavaka izany, faly izay manonona ny vavaky ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fankasitrahana ary ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo. Mahereza sy mahatanja, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alianao. Aza manahy na inona na inona ho aminareo ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.